FPMM-Ziona, Mahavaelona, Hafatra entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka sy atoko. Ny voninahitra anay dia hoanao Andriamanitra raisanaka fanay masina tsara indrindra, ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola avelana ny trapa-mijenry izahay tratra indray zao maraina izao. Na tokoa ny asy ny tantana anay ary manome aina mahavelona, manotra ny koa ny sosiny tsara ho an'ny mpanao tsirairay avy, ka afanandray Jesosy mihaona aminao. Koa manoroka ny tongotra masina ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra tsara ary mpanao tsara, ilay tsy miova omaly sy ny roa mandrakizay sy ilay tena fitiavana tsy mety levina. Eny Jesosy malalo, mankasitraka ireo mporam-panahy amin'izany fitiavanao lehibe izany, ka mbola indray ahafahanay ankehitriny mihaona aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fananao masina, amin'ny alalan'izao fiombonana masina izao. Gataka aminao Jesosy ny famindram-po famelan-keloka ny fanadiovana amin'ny ranao sarobidy, afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra, satria taminao tokoa nanotranay, azy raha tsy teo masina tokoa nefa nytanterahanay, teo ka ny ranao tompo nadiovana afaka, ary ilay fananao masina kosa miasa mahery tena tinay, afany amandre ny feonao. Miterena tompo araka ny fombanao, fa voninahitra izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay velona masina manan-kely avy Nazareta, zole maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola mitombola amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ireo singa mahavelona ny olona. Ireo singa mahavelona ny olona no teny lohevitra ho antsika amin'ity maraim-baovao ity. Raha iverana tokoa mantsy dia misy ireo zavatra maro samihafa izay mety ilain'ny olona, kanefa misy kosa ireo zavatra izay tsy azo ialana ary zava-dehibe indrindra amin'ny fahaveloman'ny olombelona. Ary dia misy atao hoe singa efatra lehibe izay tsy azo adonoina ao anatin'izany. Dia olombelona tokoa raha tsy misy ny rano voalohany indrindra izany dia tsy afaka ny aina izy satria 5% ny vatantsika dia rano avokoa. Dia tsapa araka izany fa mamelombelona antsika ny rano, mahavelona antsika ny rano. Ary izay tokoa no nambaran'ilay soratra masina voarakitra ao amin'ny Salamo 3:20 ny 2:2. Salamo 3:20 ny 2:2, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amorony ny rano fialan-tsasatra izy. Ary koa ny Salamo voalohany, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:5. Salamo voalohany, indrindra ny 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy, dia tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy. Midika izany rehetra izany fa mamelona antsika ny rano. Ary raha tsy misy rano dia tsy velona isika fa maty. Ny rano ihany koa dia manadio. Ary izany tonga ny Tompo ilaza tamin'ny Ezekiela mpaminany hoe ho fafazako rano madio ianareo dia adio. Manadio ny rano noho izany. Anefa koa ny rano dia mety hamono. Raha misy ny olona maty an-drano dia manaporofo izany fa mety mahafaty ihany koa ny rano. Ny rano noho izany dia tsy vitan'ny hoe mamelona na manadio fa mety hamono ihany koa. Ary dia ny lafiny ara-panahy anatin'izany dia ny batisa. Ny batisa dia mamelona antsika, manadio antsika, ary ihany koa mety hamono ny fanahy ratsy ao anatintsika, mamono ihany koa izany ny fahotana ao anatintsika. Izay no singa voalohany izay atao hoe lehibe indrindra ho an'ny olombelona. Ny singa faharoa iverina fa tsy azo ialan'ny olombelona dia ny rivotra. Raha toa ka tsy misy ny rivotra ny olona dia tafiditra anatin'ilay fahafatesana izy. Ary anatin'izao Covid-19 izao, na ity coronavirus ankehitriny ity dia ahitana fa vidin-dafo tokoa ny rivotra iainantsika.
ary zany rivotra ianantsika nindafo zany dia atsapana tokoa fa mahavelona antsika ihany koa ny rivotra ary raha ny lafiny ara-pana anatin'izany dia zao ilay fanamasina izay nantsoin'ny tompo amin'ny testamenta taloha hoe roa na ny teny grika hoe pneuma malaza azy ihany koa na tonga ny pneu amin'ny fiarakodia ohatra dia manambara fa ny rivotra dia tsy azo ialany olombelona satria io no mahavelona azy. Mila izany fanahin'Andriamanitra izany tokoa ary isika ambelembelona ny fanahintsika. Mila izany fanan'Andriamanitra izany tsika hanatanjaka ny fanahintsika ka tsy misy izy azo atao raha tsy miasa izany fanahy masina antsika ka mila sokafantsika mandrakariva ilay fanahy masina ny fotsika mba handraisantsika izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Tsy vitan'izany fa manadio ary ihany koa manafaka antsika izany fanahy masina izany. Izay no singa faharoa izay tsy azo ialana, singa faharoa izay mahavelona ny olona. Ny singa fahatelo izay tsy maintsy anana ny olona mba hahatonga azy hiaina ao anatin'ny fahavelomana dia ny afo. Raha tsy misy ny afo izay manafana, ny afo izay manazava, ny afo ihany koa izay mamelombelona ny olona sy ahafahany ihany koa mandro sakafo ohatra, ahafahany ihany koa izay mandray hery dia tsy misy ny zavatra izay azo ataon'ny olombelona. Ny ara-pana anatin'izany ravana dia araka izay voalahatra ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko faha 8. Mpanjaka voalohany toko faha 8 ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 30 ka hatramin'ny andininy faha 70. Mpanjaka voalohany toko faha 8. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny izany. 1 Roi 18 verset 30 à 40. Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra ary Elia namboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava ka naka vato 12 araka n'isan'ny fireneny zanak'i Jakoba izay niavian'ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao. Ary izany vato izany dia natao ny altara ho an'ny anaran'i Jehovah ary nanao hady kely manodidina ny altara koa izy izay mifafy voan-javatra indroan'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo izy dia nandrasany ny vato-trombalà ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo dia nanao hoe feno ranony sy ny efatra ka idino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay hazo. Dia ho koa izy ataovindray izany dia nataon'indray ary koa izy ataovindray izany ary dia nataon'indray koa. Ary ny ranony nahakotsaka manodidina ny altara ka nofenoan'ny rano koa ny hady kely. Ary nono tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva dia natona Elia mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao no mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mihaino ahy Jehovah mba hafantarana reto olona reto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Ary raha nahita izany ny olona rehetra dia niankohaka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. Ary hoy Elia taminy samborony mpaminany bala zavela isy afa-mandositra izy na dia raha akory aza dia nosamborin'ny olona izy
dia nentin'ny olona ho eo amin'ny onin-kisoana ka dia novonoiny teo. Amen. Izay no zavatra izay nitranga satria natrika Jehovah Andriamanitra. Nilatsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary nivovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely. Namporofo zany fa ilay afo n'Andriamanitra tokoa izay mandrotsaka ny heriny ary maneho ny fanatrehany dia nitranga teo amin'izao fanatitra izay nentin'ny Elizao manamporofo fa izy ilay Andriamanitra velona. Izany tokoa no Andriamanitra velona izay miasa maneho ny heriny eo amin'ny fiainantsika ary atsiarovantsika fa raha tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra isika dia tsintsinina ihany koa. Ny singa fahefatra farany mahavelona ny olona sy mahatonga azy hanana aina dia ny sakafo mazava loatra. Sakafo antsika dia singa lehibe tokoa kanefa tsy mijanona amin'ny sakafo ara-nofo ihany. Raha mahatonga ny tompo laza atao amin'ny Maty 4:4 na Lioka 4:4 rehefa nalaim-panahy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay loaka ny vavan'Andriamanitra. Dia manamporofo zany fa raha tsy manana ilay tenin'Andriamanitra izay mamelombelona azy, raha tsy manana ilay tenin'Andriamanitra izay mahatonga azy hanana ny fahavelomana ny olona dia navelo aina azy ny tenany, ny fanahiny kosa sy ny sainy dia tsy ho velona novenoviana ary dia ho sahozanina izy ho fadiranovana amin'ny androm-piainany rehetra. Koa na ny rano, na ny rivotra, na ny afo, na ny sakafo tsy eo amin'ny lafiny ara-nofo ihany fa eo amin'ny lafiny ara-panahiny koa dia singa napetraky ny tompo havelona antsika. Aoka sika atsiaro mandrakariva ny batisa izay nanaovana batisa antsika. Aoka atsiaro mandrakariva ilay fanamasina izay tsy maintsy hiasa ao anatintsika isan'andro mba tonga antsika hatsiaro tafaray amin'ny tompo ary ilay tenin'Andriamanitra izay mamelombelona sy mamelona ny fanahintsika atsiarovantsika isan'andro fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahavelomana rehetra. Ny toera ao anatin'ny tompo mandrakariva isika eo amin'ny tompo isan'andro isika araka ny teny Jesosy hoe tomoera amiko dia toetra aminareo aho. Ary izay indrindra no atsiarovantsika fa efa nataon'ny tompo alohantsika tokoa ny fianatra sy ny fandresana aoka hifidy ny fiainana antsika mba ho velona satria nomen'Andriamanitra ilay aina mahavelona isika. Nitoloran'ny tompo ilay fanahiny ahatonga antsika hanana ny fitenenana ambiampy. Mareza mahatanjahany tompo amintsika aneo ampitso ary mandrakizay mandrakizay ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao midera sy mankalaza me voninahitra anao tokoa zahay fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia avedina hatrampamijena tratra izao fotoana izao ary mbola nandrendray ny feonao. Eny tokoa Jesosy malalo ny fanenao masina no hery hahafahanay mitoetra anatin'ny fahavelomana. Ary zany fanenao masina zany no mamelombelona anay, manadio anay ary ihany koa mamono ny herin'ny ota rehetra eo amin'ny fiainanay. Ary zany fanenao masina tompo malalo no mbola manazava ny fiainanay, manafana anay ary mampatsiahy anay fa ianao dia Andriamanitra tia mamelombelona ny fanahinay. Ny teninao koa Jesosy, ny teny izay notoloranao tsy naharina izao tontolo izao ihany ary tsy miazona izao rehetra izao ihany fa teny ihany koa izay mahatonga anay hanana fahavelomana fendry tanteraka. Tompo malalo dia izany rehetra no atsiarovanay fa tia anay tokoa ianao. Aoka aza ny fitiavanao an'izany ny tompo malalo hanjaka ao am-ponay isan'andro amin'ny androm-piainana rehetra. Dia ianao niderana ajanao ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa amin'ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Koa mitahintsika ny tompo dia miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo dia mamindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny tompo dia manome antsika ny fiadanany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fitahimana ambiampy. Alleluia. Amen.